Kansanahu, Jetu Itai, Anatanahu, Ukurabu, Utayanahu, Elasilahu, Unametsurau, Irawanahu, Fanati Biterana, Diwanahu, Upakalazana, Ukurabu, Utayanahu, Elasilahu, Unichafunahu, Soja Tumpo, Soja Tumpeya, Soja Tumpo. Ununa upendo ni fanalina, refu amnazaye. Sana kazi mafuya nawe, sauze soso. Tuge todo nu ya nahu, ana pepe soka nawe. Wanore lukuni na ija Jesus, wanore lufana jatana vida. Tuge todo nu panahu, ina nu sababa we. Walingara kaminahu, yuji jamana zanahu. I'm such a papa, kae zanahu, itere papa, sitere nahu. I'm such a papa, kae zanahu, itere tata, sitere nahu. Itera. Tuge todo nu ya nahu, ana pepe soka nawe. Wanore lukuni na ija Jesus, wanore lufana jatana vida. Tuge todo nu panahu, ina nu sababa we. Walinara kaminahu, yuji jamana zanahu. I'm such a papa, kae zanahu, itere tata, sitere nahu. I'm such a papa, kae zanahu, itere tata, sitere nahu. I'm such a papa, kae zanahu, itere tata, sitere nahu. I'm such a papa, kae zanahu, itere tata, sitere nahu. Itera. Hakuna wakiwa tasosha.
pandese na mafniula na pandese na mafleti na pandese manoja pandese na mafniula na pandese na mafleti na pandese iula na lebe tukatale mate narete na mafte yudeti mexicane nalaelu marube tukakifa liebe era unitupo fa pandese Kaca kaura, parece kaca kuzuara. Sebule parece, sebule parece, parece kaca kaura, parece kaca kuzuara. Sebule una lebe, isso seu maciete, narante so suremate. Eba mi bitike, parale pani sata, chapina cima paeva. Era unitupo, papadese. Pandese, 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 pandese. Masatina pode sussurrar pada, pada kan pada pada. Isso lá é bebida, quando vira hira, isso se pode ser nada. Hey, babeia, hey, babeia, hey, babeia, hey, babeia. Sabe mesmo que é uma tudo. Tenena manawe pandresia now. Tenena manawe pandresia now. Satineno chomitize pandresia now. Pandresia now. Matuano tungayete pandresia now. Amen. Matuano tungayete pandresia now. Tena pandresia now. Tena pandresia now. Tena nawe pandresia now. Ashitia kama fi. Tiafa mafi. Ashipa dega. Sabi tiaga. Sabi tiaga. Amabu tiaga. Tiafa watu. Bora bicho dega.
Manocha Panjese. Manocha Panjese. Nasafa Panjese now. Mama Fiuna Rate Panjese. Mama Fiuna Nasawe Manocha Panjese. Manocha Panjese. Manocha Panjese. Mama Fiuna Rate Panjese. Mama Fiuna Rate Panjese. Manocha Panjese. Manocha Panjese. San Vite. Manocha Panjese. Mama Fiuna Rate Panjese. Mama Fiuna Rate Panjese. Ura Panjese. Rarre na watwandra isota na Jamanta. Sati Panjese now. Rarre na watwandra isota na Jamanta. Sati Panjese now. Yaratskia mira lira we rarren tkota ra isota now zaitse sosia. Sati Panjese yawam now. Sati Panjese yawam now. Tenenu tena nawe Panjese yawu. Tenen we Panjese yawu. Tenen maf mitwe Panjese yawu. Tenen omtsesos we Panjese yawu. Amen. Soja Jesus. No ira kura ka wan Jesus isi. Tu isandura kura ka. Rani tu kote. Rani tu koshena sutana uwa. Rani tu koshena sutana uwa. Uwaze sose na tia klutana o. Uwaze sose na tia klutana o. Rani tu koshena sutana uwa. Rani tu koshena sutana uwa. Uwaze sose na tia klutana o. Uwaze sose na tia klutana o. Ibotanisa pasovana ujesosi. Ibotanisa pasinyavana uyapa. Damascus, 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 Kamisa chana uyawe. Ibotanisa pasovana ujesosi. Ibotanisa pitiyavana uyapa. Damascus, 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 Kamisa chana. Massa que pode ser sincero. Rani tu kojere satana uwa. Rani tu kojere satana uwa. Uwaze sose na tia klutana o. Uwaze sose na tia klutana o. Rani tu kojere satana uwa. Rani tu kojere satana uwa. Uwaze sose na tia klutana o. Uwaze sose na tia klutana. Samite. Ibotanisa fagatana ujesosi. Ibotanisa pasovana uyapa. Damascus, 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 Kamisa chana uyawe. Ibotanisa fagatana ujesosi. Ibotanisa pasovana uyapa. Damascus, 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 Kamisa chana uyawe. Hallelujah, so does Jesus. Hallelujah, so does so does. Aleluya, misocha Jesus. Aleluya, misocha msoche. Hallelujah, so does Jesus. Hallelujah, so does so does. Aleluya, misocha Jesus. Aleluya, Ah, misocha msoche. Yeah, so does Jesus. Yeah, so does so does. Misocha Jesus. Misocha msoche. Yeah, so does Jesus. Yeah, so does so does. Misocha Jesus. Can't internet sharo. If you did not know Sabi those episode sati. Sabi episode sati. Sabi episode sati.
tukojera isojana uwa rani tukojera isojana uwa uwaze sosela tiekujana wo uwaze sosela tiekujana wo rani tukojera isojana uwa rani tukojera isojana uwa uwaze sosela tiekujana wo uwaze sosela tiekujana wo say so see say so see Pura pura kama mwanze sosisi. Hapa kama sutera tikai sika penguna na tuku. Isora tika ntumpuan fiderana Isaya. Mino fa tena fale no tonga yetu e. Sady zany ve atsangano hoe tanan'ny olona zay sambany izy vao niditra ato androndra kely. Tena hoe sambany mihitsy anao vao tonga eto. Faly mandray anareo zay tiaka mafy tsika ho fandraisana azy reo. Amen. Hiditra amin'ny fandarana manaraka isika tompoko azy ahafahantsika mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ho anao ihany koa mety mitahina Andriamanitra ianao misy ampahafolo-karena eny an-tananao eny dia azalaim-panahy ianao hoe hoentiko mody ity fa arotsay aty amin'ny tranon'Andriamanitra ny ampahafolo-karena fa rehefa arotsaka ao izany anio ihany Andriamanitra dia anokatra ny varavaran'ny lanitra ho anao. Aza miandro hoe rahampitso na hoe amin'ny herinandro fatero ny ampahafolo-karena fa zany ny tahin'Andriamanitra anao. Ataovy ny fanatitra ny sitrapo ahafahan'Andriamanitra manao fanekena aminao amin'ny alalan'ny fanatitra izay ataonao ho an'Andriamanitra izany. Mangataka ny mpanompon'Andriamanitra Rakotomalala Léon Elisea hivavaka ho an'ny fanatitra isika izany. Eny ary tompoko ataovy eo amin'ny tananao ny fanatitra fa hivavaka ho an'izay fanatitra izany ny tenako. Deo sika hivavaka avy hatrany. Tompo Andriamanitra ranay tsara indrindra izay any an-danitro dia raha eko kalazaiko ny anaranao masina. Tonga ty ny ora sy fotoana Tompo Andriamanitra zay ahafahanay anatateraky ny teny zay nilazainao hoe aza misehoseho foana eo anatrehan'i Jehovah sy mitondra fanatitra. Matoky izay Tompo Andriamanitra fa mifanatitra ataonay dia tahaka ny fanatitra ny Abela izay ankasitrahana ary tena hitondra fitahiana ho anay, hitondra fahombiazana ho anay amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra Rakotomalala Léon Elisea moa dia mendraikitra ny fiangonana Refi Ankarobato ho antsika zay tonga eto zany dia zay zany amin'iny mpanompon'Andriamanitra iny tompoko afaka mandroso isika mitondra ny fahafolo-karena ho tatazana eny an-toerana kosa ny fanatitra ny sitrapo zay fanaontsika isaky ny fotoam-bavaka tahaka izao izany. Afaka mandroso isika mitondra fahafolo-karena tompoko. Fatesana, giuro fitaliana, ti si nandahica, tamini teso. Maufana vita na sikai zulutena, yani tamaza sika pauzena. Afaka, se sono na ugazike. Mi farie, mi rabue, fauce sije. Ayet che c'ero un'itana, adula uniluana. Mi farie, mi rabue, fauce sije. Ayet che c'ero un'itana, adula uniluana. Fania na we, papuputia na we, asam salasade, o poi ne pongo che sono andese, mi fa fate sanno. Sao e quasi si chiama di sena.
fanavotanatsika izy nanolontena ary zamaza otsika famonjena afaka misona misasike mifalie miramoe vavitatsike aetsika teony tananao adolatolaony loanao ilaipanavitreny sangane mifalie miramoe vavitatsike aetsika teony tananao adolatolaony loanao ilaipanavitreny sangane mifalianawe vakovutsanawe azam salasale apaina kumabatasona ndese andesi pafatesano Amen na. Hallelujah. Hallelujah. Yasa fiainanao eto ny tompo amin'ity androany ity. Anao zava magaga eto amin'ity toerana ity izy. Amen na. Amen na. Melohany akara ny mpanompon'Andriamanitra hitondra vavaka sy tenin'Andriamanitra sahady amin'izao fotoana maraina izao dia andaontsika hitsangana hiteny amin'ny tompo hoe tompo miteny anamiko anao aoka ianao hanokatra ny foko aoka ianao hampahery ahy. Amen na. Hitsangana isika ataontsika lira hoe ry fanahy mpanazava ahafahantsika mba tena hokasihan'Andriamanitra hitenenan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Minoy ianao fa navoandroany azy ianao tonga eto nanto amin'ny olona fotsiny azy ianao dia efa programan'Andriamanitra amonjena ny fiainanao zany. Akopiny masonao dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany hira izany. Rifanayi panazava mianjanja nauza ataovy amin'ny fonao rehetra. azare la fatungava tawini fanaina baufata chai mazava zaina zaini tenina are tulalandava hawapunia Zany mihitsy tompo. Ry Jesosy mitenena. Jesosy mitenena araka ny fombana amina zay manantena mandreny feona fomarany sy
ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny afatry ny tompo eto dia ny mpanompon'Andriamanitra mitandrina ny fiangonana Refy Mahabomery Atosika pasteur Rarisolo Zezé famelohan'izay dia ny mpanompon'Andriamanitra mitandrina ny fiangonana Refy any Anosy Mahavelona kosa no hitondra antsika amin'ny vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra Ranada Martin izany. Ivavaka tsika tompoko ho an'ny tenin'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay eny an-danitro. Misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Raha mbola afaka andreny teninao indray amin'ity andro androany ity. Ankehitriny Andriamanitra, tonga ny fotoana ahafahanay mandreny teninao, mitenena aminay ianao, ary ny teninao izay ambaranao ampitanao mpanomponao eto Andriamanitra ô, dia hainao ho an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, vahaolana ho an'izay manana olana rehetra amin'ity andro androany ity. Osory tompony lelany mpanomponao, osory amin'ny fanahy masinao tompony mpanomponao, anambarany teninao, ary ny teninao izay ambarany androany Andriamanitra ô, dia tsy miverina aminao raha tsy mahavita ny asany izay tianao atongavana aminay seray avy tonga eto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy ô, averina aminao ny voninahitra sy ny dera sy ny aza. Amen. Raisitsika kosa ny mpanompon'Andriamanitra Rarisolo Zezé izay mitandrina ny fiangonana Refy Mahabomery Atosika izany. Alléluia. Ya dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako, marika ny fandraisantsika tanana, andaontsika kipakopa-tanana amin'ity andro ity izany. Alléluia. Mino aho fanao zavatra lehibe eto Andriamanitra androany, ary ianao izay tonga eto androany dia tsy alamaina zany. Andao teka ho an'Andriamanitra aritsika raha marina zany. Arahorakoraka be. Alléluia. Mazaho toerana ary tompoko, mazaho toerana koa ary nareo. Alléluia. Voalohany indrindra dia raha tonga eto ianao dia izao no teneniko anao hoe mbola tary amin'ny lalam-by tary ianao dia efa fantatr'Andriamanitra sady fandray tsodrany ianao androany, andray avy amin'Andriamanitra ianao androany. Amaina. Kanefa kosa dia hoy ako miteny ianao hoe miakina ny finonao mahatateraka ny tsodrano ao aminao. Ho tateraka n'izay manao amaina mafy zany. Alléluia. Ka ny loha hevitra hoe antsika eto moa androany dia arakan'izany hoe ny finonao mahatateraka ny tsodrano eo aminao. Ataovy amaina mafy zany. Zany hoe raha vototra zany ny tsodrano androany dia izao no teneniko anao hoe tokony ampiakarinao ny degré amin'ny finonao androany fa hoe zany tenina vototra zany dia ho anazy zany. Ary amin'ity taona ity dia hanavaka ny olona rehetra Andriamanitra izay nandray tsodrano amin'ity andro ity. Andao tehaka mafy ho an'Andriamanitra ary. Alléluia. Eny ary tompoko, efa mivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika indrindra fa amin'ity andro ity. Dia anazavanao indrindra fa momba ny tsodrano ny tenako, dia mino aho fa hitanao Andriamanitra androany. Loha hevitra hoe antsika moa dia araka ny teneniko teo hoe ny finonao mahatateraka ny tsodrano eo aminao izany. Ny olona ray rehefa voatsodrano ry havana dia hoentin'Andriamanitra ambony ny fiainany fa tsy hidina izany. Entin'Andriamanitra ambony ny fiainany fa tsy hidina izany. Andao jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesisy, Genesisy toko 7:2 izany. Tapany voalohany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tsodrano rainao mihoatra noho ny avoana mandrakizay. Averintsika indray mandeha tapany voalohany. Ny tsodrano rainao mihoatra noho ny avoana mandrakizay. Ataovy amainina mafy ary.
noho izany araka izany ten'andriamanitra izany ry havana dia zao no tiako tenenanao hoe raha hitsodrano eto ny ray aman-dreny-be atsika androany dia mino zato isan-drato fa mivokatra ny tsodrano izay ataony sy ny teny avototrany eto dia hitondranao ambony indrindra fa amin'izao fotoana izao ry havana ho tanteraka izay manao mainina mafy zany. Halleloja. Ka zao no tiako tenenanao ny tsodrano ry havana dia mitondra fitahina sy fahagagana ary mitondra fanambinana lehibe eo amin'ny olona zay nandray azy. Ho tanteraka izay manao mainina zany. Ny tsodrano dia mitondra fitahina sy fahagagana ary mitondra fanambinana lehibe ho azy ho anao izany. Ka raha androany ianao tonga eto androany ry havana ka raha tonga eto ianao androany dia hoy ako mitenenao hoe ampiakaro ny finoanao androany noho ny nandraisanao ny tsodrano fa rehefa miakatra ny finoanao androany ho tanteraka aminao ny fitahin'Andriamanitra ary manomboka androany anao lalam-pitahina lehibe eo Andriamanitra. Halleloja. Inona ary ny tokony ataontsika mba hatanteraka an'izany? Inona ny tokony ataontsika mba hatanteraka an'izany? Teboka voalohany dia zao no tiako tenenanao. Jerentsika ny ten'Andriamanitra ao Marka toko 5:5-telopolo tapany B izany. Marka toko 5:5-telopolo tapany B. Ny zavatra tokony ataontsika ry havana dia zao. Tsy tokony atahotra ianao amin'ny zavatra mitranga amin'ny faritra manodidina anao na amin'ny toerana misy anao mihitsy ny aza dia tokony tsy atahotra ianao ry havana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ozy izy hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Ataovy amainina ho an'ny andray. Halleloja. Androany ry hava malala izay manatrika tony eto androany. Mety mijery ny faritra manodidina anao ianao dia ozy ianao hoe raha ty fa aretinatsy fahafatesanatsy olanatsy fa zao no tiako tenenanao. Aiza mijery any zavatra faritra manodidina anao ianao fa ny tsodrano raisinao ry havana dia hoy ako miteny anao hoe hitondra fahombiazana lehibe amin'ny fiainanao. Hitondra fahombiazana lehibe amin'ny fiainanao zany. Halleloja. Matetika manjitsika dia mijery ny zavatra mitranga ary reny zavatra mitranga reny dia misy zavatra mampitahotra anao ary ny tahotra mampiaina ny finoana ao anatinao. Ny tahotra mampiaina ny finoana ao anatinao ary tsy vitan'izay fa na ny hery fiarovanao aminao ry havana dia lasa maninona miaina ny hafarany. Aza gaga raha misy olona marary ny faritra manodidina anao ianao koa tsy efa matahotra dia lasa tonga ho azy ninona ny aretina. Ry hava malala izay manatrika tony eto androany. Androany tsika sendrasendra ny olona ny tenin'Andriamanitra fa ny tiako ambara aminao androany ianao mihitsy ny androany tiako hiakatra ny dekre amin'ny finoanao androany fa raha androany ianao mino fa Andriamanitra afaka anao fahagagana lehibe amin'ny fiainanao dia hiasa aminao Andriamanitra androany ry havana. Dia kapeo an'Andriamanitra raha marina izany azy. Halleloja. Zao no teneniko anao. Mety maheno ny sofinao hoe marary ondrano. Marary koa ny olona tamin'ny hakavananao, marary ato amin'ny hakavianao, fa zao no teneniko anao, ianao hijery fotsiny ihany. Hijery fotsiny ihany ianao, fa tsy antitra aminao izany. Mety misy maty atsy. Naninona hony matin'izao hony, maninona hony matin'izao hony, fa zao no tiako tenenao, aiza mijery an'izany ianao fa anao olona miavaka. Olona miavaka ianao. Olona miavaka ianao satria ianao le olona voatsodrano ry havana. Amainina. Ry hava malala tsy manatrika tony eto. Zao no tiako tenenao. Efa nandray tsodrano ianao any mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy ako mitenenao tsy tokony atahotra izany ianao. Jerentsika eny ny ten'Andriamanitra ao mpanao salamo hoe mpanao salamo 2:7-7 izany. Na dia isy arivo lavo aza eo amin'ny ilanao ary ray alina eo ankavananao dia tsy antitra aminao izany. Ho tanteraka aminao izany. Tsy antitra aminao izany fa hijery fotsiny ianao. Hijery fotsiny ianao. Ho tanteraka an'izay manao mainina izany ry havana. Halleloja. Zao no teneniko anao. Aiza tao mahataitra anao na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny faritra manodidina anao.
na onterana misy anao mihitsy ny azy. Mety misy zavatra mitrango amin'ny fiainanao, ataova anatin'ny sainao foana fa hoe za olona miavaka, olona voatsodrano ah, noho izany miavaka amin'ny fiainako manomboka androany diavana. Halleluja. Ry hava malala izay manatrika tony eto androany, zao no tiako teneninao. Ny anjaranao dia ny tenin'Andriamanitra fotsiny hoe mino fotsiny ihany, aiza matahotra fa mino fotsiny ihany. Manomboka androany ny olona mino ry havana tsy azony te volosokizonina zany ny fonony, tsy azony te volosokizonina zany ny fiainany, fa androany dia afaka ianao. Amaina. Teboka faharoa dia zao no tiako tenenanao. Inona ihany koa ny tokony ataontsika? Dia hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina faharoa, Korintianina faharoa toko 5:7 izany. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe finoana nandehanantsika fa tsy fahitana. Inona hono nandehanantsika? Finoana nandehanantsika fa tsy fahitana. Ry hava malala, aiza mijery ny zavatra hita amin'ny faritra manodidina anao ianao, aiza mijery ny zavatra hita fa zao no teneniko anao, andaotsika andeha ampinoana indrindra fa amin'ity andro ity. Raha tonga eto ianao dia zao no tiako tenenanao hoe ataovy ampinoana mihitsy nandraisanao ny tsodrano androany. Ohatra fotsiny ty ao anatin'ny fonoteny tiako ampairezana anao. Zao no tiako tenenanao hoe ohatra zao tamin'ny 2020 tsika ngetsy indray zan'Andriamanitra toetra ny finoantsika, fa zao no tiako tenenao tamin'ny 2020 dia nitsodrano ny mpanompon'Andriamanitra. Fa taona mahafinaritra, taona fahombiazana ahitantsika 20/20 amin'Andriamanitra izany. Halleluja. Ny anary havana rehefa henoko tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izany, ary rehefa nivoaka tamin'ny vavany izany, raisiko tamin'ny foko tanteraka, ary ampinoana tanteraka mihitsy nandraisako an'izany. Fa hoy ako miteny anao hoe Andriamanitra mihitsy manatanteraka eo amin'ny fiainako amin'izany fotoana izany. Halleluja. Ame ohatra anao ah, tandidiko tsara satria aretina nitranga tamin'izay fotoana izay. Tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 50. Teo amin'izay dia ozy ako hoe tompo, ahitako 20/20 anao ozy ty taona ty. Zany hoe ahitako fity aminao satria izay nitsodranony mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreninay Jesosy. Noho izany tsy maintsy ahitako fity aminao ty, ary ahitako 20/20 aminao ty. Tonga tamin'izay ary hoe tsy mahazo mivorontsony, fa zao no teneniko anao 50 ihany mahazo mivory. Halleluja. Fa inona ny zavatra an'izio? Ozy ako hoe zaranga etsika ampinoana satria efa taona fitahiana ao anaty ah, taona fahombiazana ao anaty satria izay nitsodrano ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mijery ny zavatra izany hoe aretina sy ny karazana izany fa Andriamanitra afaka mamoaka ana amin'ny fitahiana. Amaina. Hoy ako hoe alao rangaha ovana seza misy fiankinana ty seza ty. Tao fiangonantsika tao mietretosika zany. Hoe andao rangaha ovana seza misy fiankinana ito seza ito satria mety misy mba manamboninahitra na olona manama izy azy mba hivavaka ato, dia alao soloina vaovao ty seza ty. Halleluja. Rehefa niteny an'izay ah ka nanentana mpino, dia ny sasany miteny hoe aiza nahavitana an'izany amin'ity confinement ty, aiza nahavitana an'izany. Fa zao no tiako tenenanao hoe za tsy nijery an'izany, fa tao anatin'ny saiko nitsodrano ny sainiko mandrakariva, nitsodrano nataony ray aman-dreny, dia nataoko ampinoana. Fa ozy ako hoe tsy maintsy vita amin'ity taona ity satria ty taona ity taona fahombiazana ao anahy, taona fitahiana ao anahy. Voninahitra ny Andriamanitra ry havana. Fa tao ambadika izay tena azo sezay. Dao tehaka be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Karaha misy ary ny fivoriana hoe 50 dia tsotra be fotsiny, asorona ny seza sasany dia asorona ny seza sasany dia ohatr'izay. Halleluja. Tsy sahirana intsony. Amaina. Dia tsy vitan'izay ihany, fa tamin'iny taona iny nitsofina rano dia tena taoko ampinoana be mihitsy ilay izy. Dia hoy ako miteny anao hoe tamin'ny andro io dia niteny mpino tao aminay, tao amintsika tao mahabo hoe dada sy neny a, raha ianareo a mamangy anay dia tsy tokony hitondra moto tsony makaty aminay fa tokony fiara amin'izay ho entinareo. Dia nataoko amainina le izy. Halleluja. Dia nivory ary reo mpendraikitra indray mandeha izay. Ary rehefa mivory ny mpendraikitra dia hoe andaontsika rangaha tena
Ividy fiara ho an'ny dada sy neny fa mba rehefa mimangy atsika izy dia mba fiara no entiny fa tsy io moto ifoana. Dia inona ny zavatra niseho sy ianao? Namaly ny sasany fa hoe jerevony eo ampelantanana aloha vao miteny. Maninona hony? Jerevony eo ampelantanana vao miteny. Dia izao ny zavatra niseho. Rehefa nandrean'izany dia nidongiko teo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra lay tsodrano ndraiky androany tsy maintsy tanteraka satria nahoana tsy maintsy mahita fity aminao Andriamanitra. Halleloja. Inona ozy ianao? Ndre mandeha zay paster lalaina dia niteny tamiko izy. Paster Zezia ozy. Ianao sao dia mahita tomobile mitovy any anaty ozy. Fa hovidiko fa any anaty amidiko. Hay veo aloha fa hijery tao ambadika zay nisy olona pino tao amintsika dia niteny izy hoe ty tomobile ty paster amidiko. Tovy any amin'ny paster lalaina iny tsara. Dozy ako matsana aminy. Aloha fa hoentiko aty le paster zay fa mitady an'io izy. Halleloja. Dia nentiko tany paster lalaina. Ary rehefa nentina tany dia mifampiady varotra izy mindrala. Rehefa vita ny ady varotra dia ozy paster lalaina ohatra ny tena tsy sahan'izay fa zay any mba sahako rahalahy fa teneno izy dia eny aroa. Fa inona ny zavatra an'izio? Vao niteny an'ilay olona dia ozy izy papa io vidio raha vidinao fa zao alohavitsy kelikely ny volako. Inona alohavitsy kelikely ny volako na me vola zao fotsiny dia hoentonao eo any io Halleloja. Voninahitra an'Andriamanitra riavana. Fa zao tiako tenenana hoe teneko an'izay vady aman-janako nahazo fiara ho atsika satria efa men'le olona ny sady le izy. Inona koa aiza mananiany eo. Sao dia moto indray ny dada zay. Ozy ake tsy moto mihitsiny pine efatra zany fa tsy pine roa mahay manisa vesy Halleloja. Dia inona ny zavatra niseho izy ianao? Voninahitra an'Andriamanitra fa noentiko an'izay vady aman-janako dia ozy ako hoe andao ary atero rahalahy zay dia nateriny tsy moramora voninahitra an'Andriamanitra fa nahazo tomobile. Tao anatin'inona lay tsodrano zay nananako finoana fa hoe tsy maintsy tanteraka amiko. Androany ainy nanao zavatra mahagaga lehibe tao anatin'ny fiainako. Aikinkio manao zavatra lehibe vagaga nao anatin'ny fiainanao. Raha tena mila anao androany ho tanteraka aminao koa izany. Halleloja. Riava malala tsy manatrika tona eto. Zao no tiako tenenao voninahitra an'Andriamanitra fa nahazo tsara zay. Dia tsy tapitra izay ihany fa hoy ako hoe Tompo tena tsy tia mihitsy le tena ilaiko Tompo fa tena meo fiara anankiray indray zay. Halleloja. Dia nahagaga rehefa tena mino ianao fanao 3 volana fotsiny. Halleloja. Dia hoy ako hoe le tomobile tena tsara Tompo fa tsy le ohatry ity indray fa le tena mba tsara indray Ianao nge afaka miteny amin'ny Tompo sady zany. Dia voninahitra an'Andriamanitra afaka 3 volana an'iny sendra nanao fifadikana zay tao mieritretosika dia tendreko mipendrekitra tao mieritretosika hoe madama koa midongo tomobile hoe tsy tena mba lehibebe hitondrany groupe de loise hitondrany indrindra fa lehilahy lehibe anao asan'Andriamanitra fa andaotsika hivavaka angataka amin'ny Tompo. Ny vavaka dia voninahitra an'Andriamanitra fa tao ambadika izay vita mivavaka tao ambadika ilay vavaka nataonay ry havana. Nisy olona niantso telefona hoe misy fiara amidy aty fa mila vola maika ny tompony. Halleloja. Dia izao ny zavatra tena mahagaga sy mahatalanjona. Rehefa tonga tany zay mivady zay tsy nijery tsy nahita. Zay tsy nijery tsy nahita. Tsy nisy teo ampelantanana na dia kely azy fa nefa le olona marary. Dia hoy ako hoe Tompo ito olona marary ito mihitsy nandeha hivavahako androany fa tsy maintsy sitranao ito Jesosy. Halleloja. Mivavahako rehefa avy ao. Mivavahako. Efa noentina tany amin'ny hôpitaly zany olona zany fa tsy sitrana. Noentina tany amin'ny mpanao fanafody azy fa tsy sitrana. Fa rehefa mivavahana ry havana teo ihany dia nisy fahagagana lehibe. Halleloja. Nitsangana teo ambony fandriana ty vehivavy ty. Ary rehefa nitsangana teo izy dia ozy izy hoe zao dia zao ihany pastero. Dia zao no tiako tenenanao efa vonina midina io tomobile io fa omena ianao. Halleloja.
zao ny tiako tenenina anao, vonoana nandehanantsika fa tsy fahitana. Aiza mijery ny toetrandro ianao, tsy mijery ny aretiny ianao, na mijery ny hoe fiakaram-bidinetana ianao, fa zao ny tiako tenenina anao, le Andriamanitra lehibe zay andeha mivagakana lehibe amin'ny fiainanao, ny tokony indrindra fa inonao ry havana. Aleloia. Ry havanao, matoa misy ny aretina efa nanomana fanasitranana ny tompo, ary matoa misy ny olana efa nanomana vahaolana ny tompo, ary matoa misy ny ady efa nanomana fandresena ho anao Andriamanitra. Noho izany tokony tsisy atahoranao ty, fa zao ny teneniko anao, ampiakaro amin'izay finoana indrindra fa amin'ity andro ity. Taona tokony ampiakaranao finoanao ty taona ty ry havana. Aleloia. Raha mino ianao izy ny tenin'Andriamanitra dia seho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Izy mino androany, ianao io tahin'Andriamanitra ianao, ho tahin'Andriamanitra ianao, ijoro vavolombelona ianao no nitsodrana taon'ny mpanompon'Andriamanitra lehibe eto androany amin'ny mainindany. Ao tsara ve ianao? Tena mahagaga io tompontsika io. Ameko ohatra aminao ihany koa, ohatra ry havana tahaka ny Jakoba, hiditra ao anatin'ny baibolitsika. Ohatra tahaka ny Jakoba, Genesis 3:30 andininy 7 ka hatramin'ny 9 izany. Genesis 3:30 andininy 7 sy 9 izany. Zao ny tiako tenenanao, hainao tsara zany ten'Andriamanitra zany. Tantaran'izy zany zay malala, tantaran'i Jakoba sy Labana. Labana dia rafozan'izy Jakoba, ary rehefa tao dia ity Labana ity fetsifetsy, mitetika fotsiny hoe ampiasany Jakoba fotsiny izy, na anaovan'le saotra rabelo fotsiny Jakoba. Hainao ve le saotra rabelo? Tsy hainao le saotra rabelo dia tena mahafinaritra anaty vinatilahako ty. Ao le belo kely ny tady ty, fa ao fa piko kely indray indrina fa lokanao raha riva. Mety ohatra zany mihitsy le izy. Aleloia. Ary teo ngarainy dia niasa jamba rafosana, modininy rafosana maninona tsy hita ny karama. Fa zao ny zavatra niseho tao anatin'ny Jakoba, dia hoe za efa nandray tsodrany tamin'ny raiko efa nandray tsodrany tamin'ny raika, noho izany tsisy atahorako izay zavatra mitranga androany. Aleloia. Fa ny zavatra nitranga teo izy ianao, nitety Labana amadika ny karaman'izy Jakoba impolo ny seso mihitsy naninona nivadika Labana amadika ninona karaman'i Jakoba. Fa izao ny tiako tenenanao, ny finoany Jakoba tao anatiny dia fatany fa hoe efa voatsodrany ny raiko tsisy atahorako satria Andriamanitra miaraka. Aleloia. Dia inona ny zavatra niseho izy ianao? Ny teny ary Labana, Jakoba, zao ny teneniko anao, raha teraka reto ny reto ka mara daholy dia ireo ny karamanao. Raha teraka ho ny ondro dia mara dia inona ny karamany Jakoba? Dia io ny karaman'i Jakoba izany. Aleloia. Mba alaivo sara-tsaina nge, mba alaivo sara-tsaina, mifona mamindrafo amiko ianao. Ohatra ty ataoko anao ty, ohatra ianao zao miompy kisoa vazaha, fotsifotsy daholo ny lokon'ilay kisoa vazaha io. Ny rainy fotsy, ny reniny fotsy. Raha miteraka ireo, inona navoakan'izy io? Fotsy. Kanefa ny tenin'ny Jakoba hoe, ny tenin'ny Labana hoe, raha mara ny zanak'ireo, miatsa an'ilay ondry sy osy zany, dia ireo ny karamanao. Inona nataon'i Jakoba? Tsy nijery an'ireo izy hoe aiza kosa nampivadika an'ireo anina ho mara zany. Mifatako androany izy Jakoba, nitsodrany ndraiky dia tsy maintsy tanteraka amiko, fa izao tsy hisakana ny tanan'Andriamanitra hiasa tamiko izany, fa ikeko foana rehefa zay ny teneninao. Voninahitra n'Andriamanitra, fa rehefa nanaiky Jakoba, ain'Andriamanitra namadika ny zanak'ondry ho mara ry havana. Andao tiaka mafy an'Andriamanitra. Teo ihany dia inona zavatra niseho? Ny teny indray izy hoe Jakoba, tsy mety zany, alao mihitsy ndray sadika daholo miainanao, fa raha teraka indray reto ondry sada reto ka sadika dia omenanao izany. Zay indray ny karamanao. Nivadika teo indray izy, fa zao ny tenenin'ny Jakoba, eny re tompoko, ekeko zany, fa za tsy mijery ny zavatra misy eto anatrehako, fa mifalehibeazan'Andriamanitra.
fa rehefa mivototra tamiko ny teny raitro tsy maintsy tahina dia inona nataony Jakoba nanambara mihitsy izy fa hoe tsy avelaka ianao Jehova raha tsy hitana. Aleloia. Tsy avelaka ianao Jehova raha tsy hitanao izy. Aleloia. Fa inona zavatra niseho teraka indray le ondry sada dia inona zavatra niseho sadika daholo indray ny zanany rehetrarehetra. Ka hoy ako miteny anao na mivadika impola azy Labana tsy nampiova ny tanan'Andriamanitra hiasa taona amin'izany ry havana. Aleloia. Ry hava malala izay manatrika tony eto mety ny karamanao ngambany tamin'iny taona lasa iny tsy azonao, mety nambaka ny olona foana ianao hatramin'izay, fa hoy ako miteny anao raha mino ny teny avotry ny mpanompon'Andriamanitra eto ianao androany lay tsodrano lehibe tamin'ity andro ity dia milaza marina aminao fa hain'Andriamanitra mamadika ny karamanao ho azonao zany amin'ity taona ity. Na inona ny fandririnao, na inona ny fandririnao ho eto anaty hain'Andriamanitra ry havana fa hain'Andriamanitra mamadika an'izany. Aleloia. Hain'Andriamanitra manome an'izany. Zavatra tsy hain'olombelona izy hain'Andriamanitra tao izany. Andao tehaka ho an'Andriamanitra izany. Mety efa mivadia ny patron-nao ianao, efa mivadia ny havanao ianao, efa mivadia ny mpiara-monina aminao ianao, fa zao no teneniko anao hain'Andriamanitra manokatra lalana ho anao. Fa ny anjaranao mino fotsiny ianao. Aleloia. Aleloia. Ry hava malala izay manatrika tony eto androany. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Jakoba tsy nijery ny zavatra hitany izy, fa ny finoana nandehanany. Ny finoana no nandehanany ka nitondra fanambinana teo amin'ny fiainana izany. Amainina. Teboka fahafiry zao. Teboka fahatelo ary. Jerentsika indray ny teboka fahatelo. Inona indray ny tokony ataontsika fahatelo dia zao no tiako teneninao. Raha tianao tanteraka indrindra fa ilay tsodrano dia zao no teneniko anao hoe mila miteny amin'Andriamanitra ianao. Mila maninona hono ianao? Miteny amin'Andriamanitra ianao. Jerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia mivaky tahaka an'izao hoe satria manana an'izany finoana izany zahay, mino izay dia maninona? Miteny. I Paoly manokana dia niteny mihitsy ny hoe satria nanana an'izany finoana izany zay ozy ka mino izay dia maninona? Miteny. Ianao konkory ry havana rehefa voatsodrano ianao, voaray ianao le tsodrano, dia manomboka androany ianao dia tsy mipetraka fotsiny hoe efa nazo tsodraniko, efa voatsodrano teny androny zay dia zay fotsiny ataonao, fa ianao mila miteny ny fanirinao eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Amainina. Mila maninona hono ianao? Mila miteny ny fanirinao eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Aleloia. Fa rehefa miteny ianao dia anao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Amainina. Zany hoe ty taona 2022 ty zany tsy vaninandro anginanao intsony na vaninandro petrapetrahanao intsony fa vaninandro ampiakaranao ny finoana dia mila miteny mahitsiny ianao amin'ny fanirinao eo anatrehan'Andriamanitra. Amainina. Ame ohatra anao ohatra takany Bartimeo. Ohatra takany Bartimeo. Marka toko fahafolo andininy enina amby efapolo no jerentsika. Marka toko fahafolo andininy Marka toko fahafolo andininy enina amby efapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary. Namparatany Jesosy amin'ny Bartimeo jamba tao akaikin'ny Jeriko. Ary raha tonga tao amin'ny Jeriko izy ary ny vahoaka azafady indrindra. Ary raha tonga tao amin'ny Jeriko izy ary vao niala tao amin'ny Jeriko Jesosy baka amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaka Timeo. Anono reny fa injay Jesosy efa ny Lazarety dia niantsoantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaka Davido mamindrafo amiko. Ry Jesosy zanaka Davido mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao taminy hoe atsola ijamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka nitsamboatra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao. Ary hoy ilay jamba taminy rabony eo mba hampiratra amin'ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy mandeha any ianao fa ny finoanao nahavonjy anao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony
ka nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy. Halleloja. Teto nisy tantaran'olona anankiray izay jamby izy. Ary ty lehilahy jamby ty ry havana dia tsy mba manana asa ivelomana izy. Fa inona ny asa ivelomany? Mangataka eny amoron-dalana eny ny asa fivelomany ry havana. Inona hono ny asa fivelomany? Mangataka. Mety ianao efa nahita jamba tetỳ Analakely, mety efa nahita jamba ianao teny Sotra. Inona nataon'izy ireny? Mitsokatsoka farara, mivelively amponga, anitona ny olona maro mba ninona hianitra azy. Ary ny sasany ary tsy vitan'izay fa ninona tsy manana farara izy na amponga velivelesina, fa inona nataony? Mihira nataony. Mety ozy izy hoe maminy foko, mety zay nataony mangataka izy. Halleloja. Ny aina tao anatin'ny fahoriany ty lehilahy ty, ny aina tao anatin'ny fijaliany ty lehilahy ty. Tsy malala hoe ohatra n'izy ny lokony lanitra, fa dia loko tokana ihany, dia tao anatin'ny fahamazinana no loko hitany ry havana. Tsy malala hoe ohatra n'izy ny reniko niteraka na ny raiko niteraka, fa zao no teneniko anao, ny aina tao anatin'ny fahoriany ty lehilahy ty ry havana. Halleloja. Fa izao ny zavatra vaovao mahafaly. Rehefa injay Jesosy efa ny Lazarety nandalo tamin'ny lalany Jeriko, dia inona ny zavatra niseho izy ianao? Nariny amin'izay le fangatahana, fa nandre izy fa hoe izay Jesosy avy any Lazarety, lay mpanasitrana, lay mpanao fahagagana, lay zanak'Andriamanitra mpanao fahagagana, dia inona nataony? Nariny le fangatahana, fa niantsoantso amin'izay izy. Tsy laitra nampangininy ty lehilahy ty, tsy laitra nampanginina intsony izy, fa niantsoantso hoe ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko ianao. Fa ahoana izy le olona nanaradian'i Jesosy? Manginy ianao, mareniny ianao. Ny olona ohatran'izao ve niresaka amin'ny mpanjaka? Jerety ilotonao, satria nahoana? Tsisy mpanolo ny akanjony. Mahajamba azy dia tsisy mpanolo ny akanjony. Olona ohatran'izao ve niresaka amin'ny mpanjaka? Manginy ianao, mareniny ianao amin'ny tiandro ty. Fa inona ny zavatra niseho izy ianao? Tsy ahoaka izany ozy izy Bartimeo. Fa vao maika izy naninona? Niantsoantso nataony. Dia niantsoantsan'i Jesosy izy. Ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko ianao. Rehefa enony Jesosy lizy, dia hoy izy Jesosy hoe asivy makatio jamby io. Rehefa noentina teo lay jamba, dia hoy Jesosy, inona ny tianao ho ataoko aminao? Dia ahoana izy? Mba hampiratra amin'ny masoko. Halleloja. Halleloja. Dia ahoana izy Jesosy? Mandehany ianao, fa ny finoanao na vonjy ianao, dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ary nitsinjaka izy, nibitaka izy, nanaradian'i Jesosy ry havana. Halleloja. Ary samy teny izy fa hoe jamba taloha fa nahiratra aho ankehitriny. Dao tehaka be ho an'Andriamanitra raha marina izany. Halleloja. Ry hava malala izay manatrika tony eto indrindra fa amin'ity andro ity. Androany io ianao, hoeto anatrehan'Andriamanitra ny fanirianao, hoeto anatrehan'Andriamanitra ny fanirianao. Mila miteny mahitsiny ianao, fa rehefa hoentinao anatrehan'Andriamanitra ny fanirianao ka miteny amin'Andriamanitra ianao, dia hozy Andriamanitra inona ary ny tiako atao aminao izy. Halleloja. Inona ny tiako atao aminao? Halleloja. Dia hozy ianao hoe omeo tany aho, omen'Andriamanitra tany ianao amin'ity taona ity. Omeo trano aho, omen'Andriamanitra ny trano ianao amin'ity taona ity. Halleloja. Anokatra tsena, omen'Andriamanitra izany tsena izany. Hiavaka amin'ny fiainanao ry havana. Halleloja. Mety ny aina tao anatin'ny fahoriana ianao, ny aina tao anatin'ny fijaliana ianao tamin'iny taona lasa iny, fa ty taona ty kosa dia hanavaka anao Andriamanitra no mivokatry ny firoanao ry havana. Halleloja. Hiavaka amin'ny fiainanao, hiavaka amin'ny fiainanao. Amen. Fahafiry zay, fahaefatra zao, zay vao fahaefatra. Halleloja. Zany hoe rehefa hoentinao an'Andriamanitra ny fanirianao, dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe na inona ny tonononao ny fivavahana, dia minoa fa efa nandray nareo, dia ho azonareo izany. Tony dia manana finoana ianao, fandray ianao. Halleloja. Teboka fahaefatra farany dia zao no teneniko anao. Mila manao hetsika ampinoana ianao amin'ny alalan'ny fanomezana. Mila manao hetsika ampinoana ianao avy amin'ny alalan'ny fanomezana. Fa raha androany ianao hetsika ampinoana ka ame fanomezana lehibe ho any indrindra fa ray aman-dreny lehibe, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ry havana.
fa tsy maintsy misokatra amin'ny vavany aninona tianao nandray n'le tsodrano zany. Halleloja. Atao jerentsika indrindra fa ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fafito amby roapolo andininy faefatra. Genesis toko fafito amby roapolo andininy faefatra dia hoy ny ten'Andriamanitra. Ary anao viampy aho araka n'ilay tiako ka ento aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano dia mbola tsy maty aho. Zay ny tenenin'ny Isaka tamin'ny Jakoba teto. Ry hava malala izay manatrika tona, zao ny teneniko anao. Ny olona amin'izao fotoana izao inona ny ediny, lova ny ediny. Marina ve zany sa tsy marina? Fa ny anazy roalahy reto kosa Esau sy izy Jakoba, inona ny anazy ny ediny? Tsodrano. Izy tsy mba niady lova izy hoe anany tôbiliny dada, anany tranoben'ny dada, ana le tany ary fa inona ny anazy? Tsodrano nazy ny ediny. Satria rehefa tonga ao amin'ilay tsodrano azony dia ho azony daholo zany zavatra rehetra izany. Amaina. Dia teto i Jakoba i Isaka manokana teto dia nanambara tamin'ny Jakoba izy, tamin'ny Esau izy hoe anao viampy ao izy aninona antsofako rananao. Ary rehefa hen'ny Jakoba zany, Esau vao lasa naninona niaza, lasa vao niaza nandeha niaza izy. Fa inona ny zavatra niseho? Jakoba kosa tonga dia nanapa-kevitra fa hoe le ondry matavy ato androany, ze osy matavy ato androany dia ho ambariko sakafo tsara ho an'ny raika eo androany. Fa rehefa vitako matsiro io tonga dia ateriko aingana ataoko vita aloha noho niny izy Esau. Halleloja. Noentina aingana le izy, noentiny taiza teo amin'ny rainy. Halleloja. Rehefa noentiny tao dia zao ny teneniko anao hoe kiaka eo ito indrindra fa ny sakafo tia ny ampy. Inona ny ampy nataony tao? Lay matavy indrindra no nataony, ondry natavy indrindra, sy osy natavy indrindra, ary nataony tena nety tsara mihitsiny an'le tena tiany rainy natolony tao. Halleloja. Fa rehefa nataony zany dia nitsodrano azy n'izy ny rainy. Halleloja. Efa azony Jakoba ninona nitsodrano tamy Esau avany. Kiaka eo tia ny aza izay noentiko. Fa iza indray zany? Esau ihany. Fa iza le teo nitsofoko rano teo? Efa lasan'izy, lasan'ny Jakoba ny nitsodrano. Halleloja. Ry hava malala, randroany keo anao hetsika avy amin'ny alalan'ny fanomezana, fanaovana ampy androany, dia ho hitanao konkoa voninahitr'Andriamanitra. Ka nitandao tsika anao tahaka an'izy Jakoba, zay matavy indrindra sy zay tsara volo indrindra, andao no metsika an'izy ny mpanompon'Andriamanitra ry havana. Halleloja. Zao mety efa nanomana ianao tany, fa raha nandriany ty tenin'Andriamanitra ty ianao ka hoe hetsika amponoana avy amin'ny alalan'ilay fanomezana menao, ka zay tsara indrindra avy amin'ny aminao no menao amin'ny mpanompon'Andriamanitra, menao ny rainao, dia hoy ako miteny anao hoe hitsodrananao izy ary anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Halleloja. Azafady nge rahalahy io mba apio kely izy. Azafady pasteur Emile, azafady mba azafady. Halleloja. Aiza variana antsika fa efa misy mpanompon'Andriamanitra eo. Halleloja. Inona moa no tiako ampahiresana anao ry havana? Ny zavatra tiako ampahiresana anao dia hoy ako mitena mety efa nanomana tany, fa tsy mbola fantatrao tsara le vokatra ilay inona hetsika ampinoana amin'ilay fanomezana. Ka androany azonao hovany zany ozy ianao hoe andeha hovako rangaly ato anaty valopy ato aho. Alao hovako an'le tena tsaratsara. Halleloja. Fa raha hovanao zany ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha ino ianao androany ozy dia seho aminao ninona voninahitr'Andriamanitra. Andao tehaka be ao an'Andriamanitra tsika. Halleloja. Andao tena hetsika ampinoantsika androany, lay tsara indrindra, lay matavy indrindra, anomezanao voninahitra an'Andriamanitra sy anomezanao voninahitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha ray aho aiza zay ajako, raha tompo aho aiza zay tahotra. Ry hava malala, ampalalao an'Andriamanitra androany, fa ianao le matahotra an'Andriamanitra, ianao le manatsa mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa raha androany ianao tena mebe eo anatrehan'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra iny nataonao iny. Fa hoy ako miteny anao hoe anokatra lalam-pitahiana anao Andriamanitra. Taona mahafinaritra lehibe anao ty taona ty ry havana. Halleloja.
Zay eto efa mangitangitaka sady hoe Jesosy efa te eno an'ilay tsodrany ndraiko ndray amin'ity taona ity. Tena ndray misy zavatra ho azoko ndray amin'ity taona ity. Fa hoyako miteny anao hoe ianao koa tokony hetsika ampinoana tahaka an'izany ianao. Fa ndray ianao amin'ity taona ity ry havana. Hiavaka amin'ny fiainanao. Aiza mijery zavatra hita ianao. Aiza mijery zavatra miseho anao. Jery eo ny fahalebiazan'Andriamanitra ao ry havana. Alleluia. Zay ny hetsika tokony ataontsika zay teboka faefatra zay ny farany. Amaranako ny ten'Andriamanitra teo ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko 5:7-20 hoe ny tsodrany rainao izy dia mihoatra noho ny avoana. Te hitondranao ambony Andriamanitra. Te hitondra fiainanao ambony Andriamanitra amin'ity taona ity. Izy mba tena maniry hiakatra amin'ny fiainany. Raha ianao maniry hiakatra amin'ny fiainanao ry havana, zao milaza marina aminao apekaro ny degré amin'ny finoanao. Apekaro ny finoanao fa tsy hoe efa nandre. Samy hafa le hoe nandre fotsiny. Fa samy hafa mihitsy hoe mandresiny hoe nanana finoana ianao nandray azy. Fa raha androany ianao manam-pinoana nandray n'ilay tsodrano. Ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana tsy manavakavaka e. Fa raha hoe ray Jakoba dia mety ho hitondra fanambinana. Fa raha ianao ve dia tsy ho ambinina. Mitovy nareo sy Jakoba ry havana. Fa ny anjaranao andao hihetsika amin'ny fanomezana sasy ianao. Anao ve ampia ozy antsofakorananao. Mety tsy nahomana anao tany atokantrano tany. Fa ozy hoe mba andray tsodrano fotsiny ahy. Andray tsodrano ahy. Andao hihetsika ampinoana ianao. Jerevo anaty poketranao ao. Na jerevo faravolanao any. Alefaso. Fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ary ny tenin'ny Tompo. Zay ary ny tenin'ny Tompo. Andao hitiaka ho an'Andriamanitra isika ary. Alleluia. Andao hivavaka zasy ianao. Dia ampiakatra ny finoantsika indrindra fa amin'ity andro ity. Aoka tsy atahotra intsony ianao amin'ny hoavinao. Fa Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny tsodrano izay atao mpanompon'Andriamanitra eto. Dia hanao zavatra lehibe aminao Andriamanitra amin'ity andro ity. Andao tena hivavaka zasy ianao. Tena midiny Jesosy. Teneno Andriamanitra hoe Andriamanitra apekaro ny finoko. Apekaro ny finoko. Fa zao ny teneniko anao. Miandro ny finoanao fotsiny Andriamanitra dia hipoaka ilay zavatra. Miandro ny finoanao fotsiny Andriamanitra dia hipoaka ilay zavatra. Vonina ndray ve ianao? Raha vonina ary dia andao horakoraka mafy an'Andriamanitra. Atao vorakoraka n'ilay tena ndray. Horakoraka ny tena ilay mana-tena fandray. Halleluja. Asandrato ny feonao hivavaka ao an'Andriamanitra isika. Hisaotra an'Andriamanitra amin'izay alalan'ny teniny izay. Hisaotra an'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny teniny. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao a Jesosy. Tsara ianao, mpanao ny tsara ianao. Voninahitra ao nefa niasa zato isan-jato teto amin'ity toerana ity. Dia aoka ny fanamasinao Andriamanitra nefa niasa teto. Tompo, ianao mihitsy Andriamanitra nefa mihetsika ianao indrindra fa amin'izao fotoana izao. Hiasa ianao Jesosy. Ampitombo ny finoan'ny olona ndray ianao amin'izao fotoana izao. Tsy hanatahotra ny fiangonana rehefa Jesosy. Satria manana anao izy. Manana anao izy Jesosy. Manana anao izy Jesosy. Meteza ianao hiasa. Meteza ianao Jesosy. Oh, rescaredaya baba. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao fanahy masina fa hiasa ianao. Taovy mafy mivavaka ao. Taovy mafy mivavaka ao dia porofoy an'Andriamanitra fa hoe tia azy ianao. Tena tia an'Andriamanitra ianao amin'ity andro ity. Porofoy an'Andriamanitra fa tia azy ianao. Tiako ianao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaloko an'izany iza, tsy hosoloko ninonine, fa hatramin'ny farany miantsika sy anao, hatramin'ny farany. Foko izay maminy foko
sautsiana minahu nafaly ao nalaelo ao tefonena marary ao nani ao tsy nilosana naity ao mivoady fanao anao hatramy farany tikanao hoe tena mamiko e tena tiako indrindra malala ny voko ianao Jesosy ô tsy atakaroko anisany za tsy hosoloky onionony fa hatramin'ny farany atsika sy anao hatramin'ny farany. Alleluia, alleluia. Asifte tananao mafy be ho an'i Jesosy raha nandray anao. Mafimafy tena ho an'i Jesosy. Arahorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Amin'izao fotoana izao dia roso fandarana manaraka atsika ny amin'ny fandraisana anjara isaky ny fiangonana. Ty andro androany ty moa dia andro mendrika fety ary tena fety mihitsy satria andray tsodrano zany mila manao fety sa tsy zany ve? Dia ao anatin'ny tira anankiray ity dia mba miomanao tokotany eo izay mandray anjara rehetrarehetra dia omenan'ny teknisianina ny hira raha mandihy izy ny manomboka voalohany sekolela dia mbolokandrina anankiroa afaka tonga dia miomanao ambadika ao dia manarakaraka azy karobato dia manarakaraka azy anosy mahavelona manao danse anankiroa na hira roa ambato maro anankiray miandra rivo anankiray apasamaly roa danse sy hira anankiray dia manaraka azy ao mahabo dia manaraka azy ao ny mpivavaka mpifona dia mamarana azy ny tanora mifangaro. Tanora mifangaro dia ireo tanora izay nanao répétition isaky ny fiangonana tany mahabo reny zany. Fa mandram-pimana zareo dia anao hira anankiray tsika eo am-pitsanganana ataontsika ilay hira anankiray hoe mirehare ao. Iza izy mirehare fa manana an Jesosy. Asifite tanana mafy ary hitsangana atsika. Zay manana an Jesosy rehetrarehetra mitsangana sady miteka mafy be miorakoraka mafy be. Dai! Dai! Mireare, mireare fa manana di Gesù. Mireare, mireare, mireare fa manana di Gesù. Mireare Yahweh. Mireare, mireare fa manana di Gesù. Mireare Yahweh. Mireare, mireare fa manana di Gesù. Reuta kumarume. Fanu fafane, fanu fafane, tambinirane. Fanu vane, fanu vane, fanu vane. Reuta kumarume. Fanu fafane, fanu fafane, tambinirane. Serecha na matuche. Fanu vane, fanu vane, fanu vane. Mireare Yahweh. Mireare, mireare fa manana di Gesù. Satsmenache, Satsmenache, Satsmenache. Mireare Yahweh. Mireare, mireare fa manana di Gesù. Satsmenache, Satsmenache, Satsmenache. Satsmenache. Sigaretta miaraka mandi.
Vaka fanmele Fanai maere Fanai maere Fanai maere Katsy misy atahora kwe Rusuti ape Rusuti ape Rusuti ape Vaka fanmele Fanai maere Fanai maere Fanai maere Katsy misy atahora kwe Rusuti ape Rusuti ape Rusuti ape Mire are hawe Mire are famana ni Jesus Zatsumena te Zatsumena te Zatsumena te Zatsumena te Simisiya takureyare Simisiya takureyare Simisiya takureyare Akwate soe Simisiya takureyare Simisiya takureyare Simisiya takureyare Akwate soe Tesonu watobuku Yaya Izile tupuku Yaya Tesonu tipuku Yaya Aliu Anasa Tesonu tupuku Yaya Izile tupuku Yaya Tesonu tupuku Yaya Aliu Mandok soe Mire are hawe Mire famana nani Jesus Zatsumena te Zatsumena te Zatsumena te Mire are hawe Mire are famana nani Jesus Zatsumena te Zatsumena te Zatsumena te Sami mas un toerana tu Sami mas un toerana Efa vonina ve sekoly lady ambolo-kandrina Ya Asy fitehan-tanana mafy be fandraisantsika azy ireo Mafy any teka fa tsy ampy zany Mafy any teka Aiza le teka You can
aiza le teka mafy mampinteka mafy mampinteka mafy mampinteka zay Tanana mafy Sekulela dia ambony kadrona mbola Sekulela dia ambony kadrona ihany a no mandray anjara amin'izao fotoana izao kanjo efa niodina izy ka lasa nitady azy aho fa tsy nahita niantso azy aho fa tsy nivaliny nahita ny antily izay mandehandeha ny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra nimpiambina ny mandana nala ny lamba fisaronako raha mba hitanareo reny malalako lazao fa marary-pity aho mimakomana ny avy ao Karobato a aoriany ty fandraisana anjara anankiray Sekulela dia ambony kadrona ity baino kely any tantarany ty mpanjakira nantreny feony malalany hoe voay aho voay fainjay namovaravaranizy kinanjo anefa tsy teo itsony tenandao ny lapis mba hitady ilay malalany fony tenandende teny an-tanan'izy nokapona noratran'izy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no efatra ho lazainao any lazao ez fa marary pity aminy ao lazao ez
maino kely any fitiriko ny filazany azy hoe maminy fonany na dia ny odina sy na nitsaka azy toy ny volamena halaina avy ao ambany ny tany mba ho arena sarobidy amin'ny fanjakany tena ndehandeha teny an-tananisy no kampona noratranisy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra ho lazainao any lazao azy fa marary pity amin'ny ao lazao azy fa marary pity amin'ny ao handuia azamany velanita fanduia azamany velanita Jesu Kristi lay panjaka ny kadianao sausianao lay mampakarina zany no afanoanao lazao azy fa marary pity amin'ny ao lazao azy fa marary pity amin'ny ao aza miany velanita fa marary pity amin'ny ao Teka mafy be ho an'i Jesosy, mafimafy ihany teka. Saorantsika sekolelady ambolikandrina nanolotra an'izay dansa sy tantara kely andihy izay a. Fa resika pity hafa-tanana kosa ny avy eo Karobato a. Asifidia tanana mafy be ho an'i Jesosy. Mimako manao ary zareo a ny anosy mahavelona manolotra anankiroa izany. Tonga dia makatsy ambadika ny anosy mahavelona azafady a. Aiza le teka ho an'i Jesosy e! Aiza le tezika antsika ho an'i Jesosy. Amahay zanaky baba iterato miaraka amareny la ava mahay ty faly koko lampiraty la faly koko lampiraty la tsy faly koko lampiraty amahay zanaky baba iterato aia zanaky baba aia zanaky baba aia zanaky baba zanaky baba tragna alio aino zanaky baba aino zanaky baba aino zanaky baba zanaky baba tragna alio lidera batsimpuera lidera batsimpuera lidera batsimpuera lidera batsimpuera aia zanaky baba aia zanaky baba aia zanaky baba zanaky
fahiterany jesosy Tsy misy mitomany atika ny fahiterany Jesosy asandra tsy atikagny jesosy atao atikagny ambany ty debole kokolapiraty asandrato jesosy asandrato Angapo asandrato jesosy asandrato Angapo kitsaksao ny demony kitsaksao ao ambany kitsaksao ny demony kitsaksao ao ambany ataovy marary ame tipaky ame kofy gauche droite angalako bay vangoy amizay asandrato jesosy asandrato Angapo asandrato jesosy asandrato Angapo kitsaksao ny demony kitsaksao ao ambany kitsaksao ny demony kitsaksao ao ambany ataovy marary ame tipaky ame kofy gauche droite angalako bay vangoy amizay erika ety misy malaelo Erika ety misy malaelo erika ety misy mitomagny Erika ety misy mitomagny tsy misy malaelo atika ny fahiterany jesosy Tsy misy malaelo atika ny fahiterany Jesosy tsy misy mitomagny atika ny fahiterany jesosy Tsy misy mitomagny atika ny fahiterany Jesosy Aiza le teka zay aiza le teka mafimafy moe zay 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 zanaka baba avia tikagny deraze Avia tikagny deraze zanaka baba zanahary avia tikagny tsizake Avia tikagny tega mafy be ho azareo avy eo karobato raha isika mpitiafa tanàna mafy be kosa zareo avy eo anosy mahavelona anolotra dimy rindra anankiroa aoriny zareo dia miomakomana any Ambatomaro izany mafimafy any tega
Aiza Rambo. Akalina ira fideranga tone mapandi tumpo. Akalina ira fideranga tone mapandi tumpo. Akalina ira fideranga tone mapandi tumpo. Mandi mercante sose. Mandi mercante sose. Ano mandi mazasana me. Sami amapandi abatnanaze. Sami amapandi abatnanaze. Atovimets kamuna bani masana me. Atovimets kamuna bani masana me. Madi mercante sose. Madi mercante sose. Ano madi mazasana me. Aiza Lejeka. Olha, velha do Smavel. Salegina ira fideranga dizana wantumpo. 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 Madi mercante sose. Madi mercante sose. Ano madi maza salame. Sami amapadi abatnanaze. Sami amapadi abatnanaze. Erote sosi panzaki zipangaputo. Erote sosi panzaki zipangaputo. Madi mercante sose. Madi mercante sose. Alo madi maza salame. Hoana Nosy Mahavelo. Ao arinty dia anankiray tao Nosy Mahavelo tia dia miakatra any Ambatomaro a. Miomakomana ato Ambatokiatso any Ambatomaro. Kanjo efa niodiny. Asiviteka fa iza vela mangina tranon'Andriamanitra e.
Zahaina veto Zahaina veto Timisi kumane Timisi kumane Però non sai zanahare Nemmeno viene a lavorare Timisi non sai tomarare Fete Yara Kandiye Isiki Fete Yara Kandiye Però non sai zanahare Nemmeno viene a lavorare Se non sai tomarare Però non sai zanahare Nemmeno viene a lavorare Se non sai tomarare Mafy fisaratsika azareo avy any Anosy Mahavelona mahazo ny toeranareo raisika pity hafa tanana mafy be kosa ny avy ao Ambatomaro tia tanana mafy be aiza le teka fa mbola tsy tonga any Ambatomaro zany teka atsika zany mafimafy ho an Jesosy mafimafy ihany ho an Jesosy arahoragoraka mafy be ho an Jesosy tsy ajantsika ny teka raha tsy tonga ry zareo alefantsika ny teka ao rinty dimy rindry anankiray ataony Ambatomaro tia dia mimakomana miandry arivo fa miandry arivo miakatra eo avy eo manolotra dimy rindra anankiray ihany koa Ai, Zaletega! Zai, 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 zai! Andau yara caminai, andau yara caminai, manupani tesoveia. Andau yara caminai, hanau miasanirai, andau yara caminai, andau yara caminai.
tesoweya handao yarakaminai handao yarakaminai handao miasanireya simbamati antuke simbamati antuke simbamati antuke panaradi antuke simbamati antuke amanduvalante simbamati antuke simbamati antuke panaradi antuke simbamati antuke amanduvalante. Aku pada Andariva. Handao yarakaminai, handao yarakaminai, hazam salah saleya. Handao yarakaminai, hiturni filazam sareya. Handao yarakaminai, hazam salah saleya. Handao yarakaminai, Lazam sareya simbamati antuke panaradi antuke simbamati antuke amanduvalante simbamati antuke panaradi antuke simbamati antuke amanduvalante. Sanetega! Simbamati antuke, amanduvalante. Simbamati antuke, panaradi antuke. Simbamati antuke, amanduvalante. Simbamati antuke, amanduvalante. Simbamati antuke, amanduvalante. Tega mafy be fisaorantsika any Ambatomaro a. Mafimafy mitega ho an'i Jesosy. Mafimafy ihany tega ho an'i Jesosy. Mafimafy ihany tega ho an'i Jesosy. Arahorakoraka mafy be. Tsy mba maty antoka ozy le hira teo a. Ny manaradian'i Jesosy sady samy ve. Se rehetra tsy maty antoka, aoky tega mafy be ho an'i Jesosy. Haleluya! Horaisitsika pity hafantanana mafy be kosa ny avy ao Miandrarivo a hanolotra fandraisana anjara anankiray. Miomankoma any Ampasamalo aorinan'io a manolotra timirindra anankiray a dia hira anankiray. Atile kuta mandeteli zata wala mreze tisurate Lebi sura de enam filio Lema tama Atile zata wala sida na Atile friteriana di mansato Atile friteriana di mansato Atile rivo miatna di mansato Familea Atile friteriana di mansato Atile friteriana di mansato Yeah.
resamila fiderana izany indro aho hitondra teny milaza vomafalo atsika manatriketo izany dia eo am'koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo kahatramin'ny fahefatra fahatolotroanareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilany raisiko dia izao Kristy maky ny fahotatsika araky ny soratra masina dia nalevina ary nasangana tamin'ny andro fatelo araky ny soratra masina karaha mino izany ary anao dia manasanao aho asandrato tananao iray ary ny iray kosa ataovy amin'ny fonao fa hiaraka hivavaka isika Sangako, nitanako, nifanekeko, etoanasheanao e Tompo nitile awe nanolo tena ilay madichana Nazeraci jinja teu imasunau Nangaraputuku kalifazizau Betul apa kau jawab yang guru-guru itu? Antal di kurutan lah. Tuh. Nifyainaku Eva putikat Ya, bagi dah kata saya. Ya, bagi dah kawan. Susu mesku curewa. Ambat dawal. Innalla. Sana nak dia lo amno. Sana kabete hatu masa. Orne ko man kita cari na rewe. Tega mas be. Kan kalau mau sana, macam macam masalah be. Itu macam 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 power. Ini nanti kalau mau lu kau yang samanya kimyala Piran daga, tidak piran. Azamanai fa itu matukiai zanaku visau chafui anau etiu fafak niranu masunau sapakuzai sapanau tikulocianau indri drazatinu fa etuau Nizavaje yetu si vote Você, asa punuse. Fanizavaje yetu miara miasa suana azamana Tega pela Jesus. Etuau te avela quando Se le Jesus nandalo teo ny tiavana fa le Jesus efa any an-danitra. Azamanay fa izao hitantananao Ny fanan'Andriamanitra amin'izao fiandohan'ny taona izao
ka otoka amin'ity fiangonana ity ny fifoazam-panahy lehibe zay hitondranareo amin'ny teo-panahy tsara sady matahotra an'Andriamanitra ho fialona ny fanahy ianareo na amin'ny andro na amin'ny alina ka ho vavolomelon'i Jesosy sy ho fiderana ny anarany hatrany izao fiangonana izao any amin'ireo toerana misy azy manomboka amin'ity taona ity. Ny tana maherin'i Jesosy no hitondranareo ho amin'izany fahasoavana be izany. Teny farany sy hanononako amin'ny anaran'i Jesosy fa ho hamarin'Andriamanitra eo aminao, eo aminareo manomboka anio zany sodrano lehibe netiko anareo zany omena ny tompo, omena ny tompo tsy toa lay izy atozay atozay ka ho mandrakizay omena azy ny voninahitra. Iteka fara zay mafitsika rehetra, iteka fara zay mafitsika rehetra. Des manumplayana foto firne Giuda. Ambara rap. Adovementa. Era la rana base. E matunga stona. Che già non te fica sana. Maheresa. Sana kumpandes pat sana kunres. Andres non famava. Asifdega mafia Jesus. Ara ura kura ka mafia Jesus. Tu. Asifdega usarana nini andarivu. Mafi. Ai, se le diega mais bem. Sai.
Soratsika miteka mafy be. Ry zareo avy eo miandariva. Tsy ampy kosa zany teka antsika zany e. Arahoragoraka mafy be ho an'i Jesosy. Raisitsika pite hafa tanàna mafy be ny tanora avy eo Pasamalo a. Anolotra 5 rindra anankiray a. Dia avy eo a hira anankiray. Tia tanàna mafy be ho an'i Jesosy tsika fandraisantsika azy reo. Mbola tsy tonga any Pasamalo zany teka antsika zany e. Mimakomana mahabo aho rina Pasamalo manao hira anankiray avy eo a. Dia ny mpivavaka mpifona dia ny tanora mamarana azy. Ebami rababa, 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 ebami rababa. Are you there for me? I cannot tell it all. Your blessings and your grace favor everywhere I go. Before I call on you, you are there to answer me. Your love for me is real. You've done what no one else can do. Yeah. Abagine bully melu, Makadisha love and abaka mi si daddy oh. Abagine mere mama, abagine bully melu, Makadisha love and abaka mi si daddy oh. I'm grateful, daddy I'm grateful, daddy I'm grateful. I did throw a salute oh. I'm grateful, daddy I'm grateful, daddy I'm grateful. I did throw a salute oh. Ebami rababa, 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 ebami rababa. Shana, you way to give me good loving every morning. Your message to call me. I don't search around the whole world. There's no one else like you, only you. Akwagine bully melu, Makatis your love in like back and this see daddy oh. Akwagine mere mama, Akwagine bully melu, Makatis your love in like back and this see daddy oh. I'm grateful, daddy I'm grateful, daddy I'm grateful. I did throw a salute oh. I'm grateful, daddy I'm grateful, daddy I'm grateful. I did throw a salute oh. Ebami rababa, 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 ebami rababa. Daddy, I'm grateful. What is your way? Salute you. I'm grateful. Daddy, I'm grateful. I'm grateful. So grateful. Tega mafeo ang tanura Pasamalo. So kusa te anulcha hira anankiray Pasamalo. Lasari. Mimakumana mahabo aho rin ang hira anankiray. Ai, olha, Tega!
Ai, dale, tega! Tega, 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 tega! Vai! Han vill always rua batikan Bisa irefi Anatas rewa chane chani Niza niza nutsiti Han vill always rua batikan Bisa irefi Anatas rewa chane chani Anatas rewizai Anatas reutuku Utias rewizai Utias rewamiriku Anatas rewizai Anatas reutuku Utias rewizai Utias rewamiriku Anatas reutuku Utias rewizai Utias rewamiriku Anatas rewizai Anatas reutuku Utias rewizai Utias rewamiriku Tega mafé, olha passa malu. Aí se ele tega mafé. O resto que piti afatana na kusa zareo veo mabwa. Anurta timri ndana kraya. Mima kuma nani pvava kapfuna ombat kyawa. Anu ifandraisa nanjara vewa de mamara nazia tanura mtambatra izan. Irofijaliana, sisi na naika,
Ai zaletega wa mabu. Mafi mafi. Zan. Soja tupko. Vavaka mpifuna azafady a. Mba tonga dia miakatra ty ambadika ty. Tega mafy be amabo. Mbola tsy mahita tarena mpivavaka mpifona. Tonga dia dingantsika zareo a miditra avy hatrany tanora mikambana. Tanora rehetrarehetra zay nanao répétition tany amabo a. Ndray zany zao mandray anjara. Miakatra mipihira rehetrarehetra. Ny lead vocal moa zany fa tsy mipihira rehetrarehetra. Lead vocal dia miakatra musicien rehetrarehetra hitendry izay a. Hiran'ny tanora mitambatra izay. Aiza le tanora mandio. Miandry le tanora. Mba lalana kely ny lalana azafady. Mba lalana kely ny lalana azafady. Raha isika mpitiafa tanana mafy be. Reo tanora avy amin'ny fiangonana tsirairay avy no mitambatra mandeha eto amin'izao fotoana izao a. Ve fa reo daholo ve mbola afaka asiana eto ambony eto, mbola afaka asiana olona vitsivitsy eto ambony eto. Ve lasary aiza le tega, aiza le tega, aiza le tega. Mafy mafundega, mafy mafundega, mafy mafundega, mafy mafundega. Gente sei tu, português cantanau.
tuinjai anajachanau ukuraburabu nutaianau tena silabu unanisurau irawanau fanatibiterana diwanau ufakalasana ukuraburabu nutaianau tena silabu unanisurau socha tumpo socha tumpeya socha tumpo. Ai seletega Soja baba, vai na o, inteira tata, inteira na o. Soja baba, vai na o, inteira tata, inteira na o, inteira. Soja baba, vai na o, libera tata, libera na o. Soja baba, vai na o, libera tata, libera na o. Soja baba, vai na o, libera tata, libera na o. Soja baba, vai na o, libera tata, libera na o, libera. Essa tá metida, andou com você, só se fica na leva. Mana butana dombo, mana butana dombo, mana butana dombo. Oh, maere, Jesus, terá que sanando. Oh, maere, Jesus, terá que sanando.
Soratsika n'Andriamanitra izay ifandraisana anjara ny fiangonana tsirairay avy zay irosa fandarana manaraka atsika ho raisitsika avy hatrany pasteur Sylvestre Ramoely avy ao Pasamalo asifitiaka siorakoraka mafy ao an Jesosy mafy ao an Jesosy. Alléluia. Manantitra ny arahaba amintsika tsiray avy eto ny tenako. Mirary ihany koa ny fahasoavan'ny tompo amintsika. Amen. Nafinaritra sa tsy nafinaritra ny fety teo? Tiava-tanana mafy zay natsapa fa nafinaritra ny fety. Kanefa hoy aho mbola voasantatra mbavarano zay fa tonga ny tena fotoan-dehibe tsika zao. Amen. Fotoan-dehibe rososina ny androany ho anao manokana zay sambany miaraka aminay amin'izao fiangonana zao dia mirary mba tena hoterizin'ny tompo hatramin'ny farany any ianao. Marina fa nisy nanasanao tonga teto satria lanonana rososina hoy any androany. Voalohany dia fiarabana ny mpanompon'Andriamanitra lehibe atsika dia tsy iza izany fa pasteur Randriana Vravelona Adolphe mivady. Miarabitsika satria nytonotona izao ray aman-dreny ara-dalàna na dia toa kaza olona tsy mivavaka dia miaraba ray aman-dreny rehefa tonga ny tonotona ohatr'izao. Maika fa isika izay nikolokoloana ara-panahy izay lazaina fa ny fanahy ny maha olona, izany hoe mahatonga antsika tena olona tsara dia nisy ny mpikarakara sa tsy izany voalohany izay miaraba azy ireo tsika satria tratry ny taona. Androany ihany koa nefa izay tsy azo amaivanina ny ataoko hoe amaritra no avy ny fiainanao amin'ity 2022 ity. Ny zavatra teny izay avototsy ny mpanompon'Andriamanitra androany raha mino ianao dia ho tanteraka 100% amin'ny fiainanao. Amen. Ka noho izany dia tsy ho lava resaka ny tenako fa rosa avy hatrany amin'izay lanonana rososona izay tsika eto amin'ity toerana ity ka miomako mana avy hatrany ny groupe de louange eto amin'ity toerana ity miakatra satria anatanteraka ny amin'ny anpi mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Zézé avy any Mahabo teo nanentana atsika nampianatra atsika makasika an'izany atao hoe fitondrana anpi eo anatrihan'Andriamanitra ilohany hitahian'Andriamanitra atsika. Ka androany raiso amin'ny mpinoana fa solotenan'Andriamanitra reto mpanompon'Andriamanitra reto. Amen. Aza mieritreritra ianao androany hoe hitondra zavatra olombelona nomeko an'ity fa ny ao an-tsainao dia zao hoe ataoko zao ho an'Andriamanitra. Raha ary nisitsy ny raha lasana bavy raha nao an'izany tsika tonga eto. Maro ny dosy ny fahafatesana atao anatin'ny coronavirus maro be mbola marary eny amin'ny hôpitaly amin'izao mbola tsabona. Maro be ny tena ao anatin'ny fahasarotana amin'izao tsika miteny zao manana olana maro fa ianao ny tahian'Andriamanitra manokana matanjaka tonga eto tiava-tana mavaka ny tompo ianao. Alleluia. Ka noho izany dia mazava ho azy fa ampandihizana anaovantsika an'izany tsy fantatro mety atsasakadiny ve tsika ny anome eto satria fantatro fa olona mangetahitαν'Andriamanitra ianao tonga eto ary tonga eto ianao malala ny tokony ataonao aneho fitiavana ny mpanompon'Andriamanitra. Ka androany ampandihizana ampitsikitsikiana izany hoe mandiny mitondra azy makaty aloha dia tsy tezy ianao raha ohatra ka somary mbola milantolanto eo alohanao hoe angakangana fa tony koa mizesta be eto aloha eto avelao izy andihy deran'Andriamanitra hitondra ny anim-piany. Ianao ihany koa mahaiza mifaly eto amin'ity toerana ity manatateraka an'izany eto amin'ity toerana ity voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ka noho izany dia hitsangana avy hatrany tsika fiangonana homakomany ho anao izay mbola ataoko hoe tsy nanomana dia manentana anao androany. Mety tsy ao anaty valopony ianao jery ianao ny eo akaikinao anaty valopy tsy maninona alefaso fa fahasoavana ho atsika izany. Amen. Dia ataovy amin'ny pasahina ampinoana voninahitr'Andriamanitra. Andaontsika rehetra hitsangana mbola saiko ihany reto groupe de louange mahafinaritra be namana avy amin'ny fiangonana samihafa izay mbola holazaiko rehefa avy eo hiaraka amintsika eto anatin'izay fiderana eto amin'ity toerana ity anatanterantsika aloha eno tsara ny fanazavana ny valopy ihany no alefantsika aloha fa ny zavatra afaka ohatran'izay tsy alefa makaty aloha. Valopy ihany ho an'ny tsirairay avy no alefantsika zao fa le
le amin'ny fiangonana mitambatra mbola ho atsoky rehefa avy eo miakatra aty ambony estrady manatanteraka an'izay fa le isam-batan'olona ny tsiray isa-tokantrano manatanteraka amin'izao fotoana zao a arak'izay efa nomantsika efa mambolana vitsivitsy lasa izay de fandaminana de tahaka zao misy mpiandraikitra reny a ny avy any arina ny mandeha aloha zany hoe nareo atao aloha eto zany ny farany manome eo fa ny any arina aloha ny mandeha voalohany a de efa mandroso le avy any arina de makaty amin'ity ampovoany ity de misokatra makany zany mivoaka makato zany nareo a rehefa avy manolotra makato a de ohatr'izay koa ny avy ato tsofoka de mivoaka makary a fa tsy miverina amin'ity lalanyity zany tsika mba ho voninahitr'Andriamanitra fandaminana ihany koa satria mandeha de mandeha ny fotoanantsika andao ty atana mavany tompontsika de andao hitsangana anao iram-pifaliana anatanteraka an'izay a fanomezana bonne année avy reny mafy zay bonne année isa roa telo bonne année isa roa telo bonne année eny ary tompo aleo fahasoara tsangana daholo tsika miazana loatra anjakangana ihany alo anjakangana aleo vaso anjakangana 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 alo anjakangana
Shakira, groupe de Luanza vehivavy kosa zao manome rehefa aveo amidina musicien zany. Asira ihany fa ny musicien zao manrotsaka mankalazanao mankalazanao asadratra ianarana. Teka mafitsika dia amin'izao fotoana izao tsy manina mahazo toerana aloha azo toerana aloha fa manjary vizaka isika. Amin'izao fotoana izao dia asaina indray ireo tondra zavatra hafa zany. Mety tsy nanambola ianao fa terem-panahy ianao. Ny fandaminana ihany koa amin'ny isam-piangonana dia asaina indray zany a mba hitraty anatiny a hitondrany amin'izay vokatry ny tany a tsy fantatro izay hoentinao a na vokatry ny lanitra izay vokatra rehetra any aminao zany a dia hoentinao eto androany mino aho fa avy amin'ny tompo zany a hoentsika ho an'reto mpanompon'Andriamanitra rehetra sasy zany oe dia ho antsika velambelany ao a alao mandroso ihany koa satria ao ambadika izay dia efa iroso avy hatrany tsika indray ny mpanompon'Andriamanitra ka saintsika zany a mba hitraty anatiny daholo hatramin'ny ankizy kely a raha azo ataontsika ampiandraikitra mba entanina daholo ny any amin'ny manodidididina any a ao anatin'ny fotoana izay ndraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba ato an-trano daholo tsika rehetra raha azo atao akoatran'izay manana andraikitra manokana tsy azo elana ihany zany tompo lasy tompo vavy. Mbola anao ira reto groupe de Luanza namana reto a le vokatra tonga dia mandroso avy hatrany tsika tonga dia mandeha avy hatrany fa mandeha ny fotoana tsika ao tonga dia afaka mandroso tsika le mitondra vokatra tonga dia mandroso daholo tompo. Asitiaje ho na 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 oh oh na 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 oh hey hey na 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 oh oh na 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 na
Sabe teka. Sabe teka. Bola miss. Vamos já ver a nossa barriga não. Sabe teka. Sabe teka yani. Neno fufa. Bola miss lenya. Aratia teka lenya. Tuition! Bola misle! Eny ary tompolasy tovovavy manaingy ampanajana ny reto olona voatonona anaraka reto ny tena koa hiaka teto ambony estrady matoa tanteraka ny fotoan-dehibe tahaka izao dia tao ny firaisan-tsaina araky ny fandaminana izay napetraky ny mpanompon'Andriamanitra lehibe dia noho izany dia manaingy any reto olona voatonona anarany reto fa tsy tahaka izao ny fotoana raha olona raiky arakarazy fa noho ny firaisan-tsainantsika ny fakatiavana dia matanteraka zavatra tahaka izao tsika voninahitr'Andriamanitra asaina ampanajana rahalahy Rakotomalala Léon Élisée avy ao amin'ny fiangonana Ankarobato tia tanana foana tsika isaky izay voatonona somary ingakaingana kely Rakotomalala Léon Élisée avy ao Ankarobato dia ao ihany koa rahalahy Boto Martin miandraikitra ny fiangonantsika refihatra Nosy Mahavelona ihany koa zany. Dia ny rahalahintsika somary avy any alavidavitra reto tononoko manaraka reto aloha rahalahintsika Rakotomalala Rosina avy any Ampahamanga raisitsika mpitiavatana mafy ihany koa zany rahalahy zany asaiko mba hiaka reto ambony estrady avy ato ianareo izay voatonona azafady to manaraka
manarak'izay avy any lavidavitra ihany koa ty anankiray ty a dia ny fiangonatsika avy any a Mark Bobo lavidavitra miala eto Antananarivo zany a dia tsy iza zany fa pastera iza ny anarany teo pastera Solofo saina ihany koa zany pastera Solofo a hiakatra eto ambony a estrady izany Rasolofo no Menjanary ny anarany mialatsiny pastera Rasolofo no Menjanary Nirina Benjanirina zay ny anarany fiainana andao tia tanantsika ho an'ny pastera Rosina zany dia manarak'izay tsy azo adino atao ambany masotsita ihany koa ny pastera zay nitory ny tenin'Andriamanitra teo tsy iza zany fa Raharisolo Zeze ao ihany koa ny vadiny Rasoantry ny aina Vivianina tekitsika ho azy ireo misy tia fantatra izy ara ny vadin'le pastera nitory teny teo miaraka amin'iny ny vadin'le pastera nitory teny teo dia aloha tsika mba somary milana avy aty tompo avy aty daholo tsika azafady tompo somary aviato tsika zany manakory zao azafady tompo dia manarak'izay ihany koa ny miandraikitra sampana moa zany solazainy ny ranabavy Véronique aiza ny anarany madame Very teo efa nysiratakato izy teo fa maromaro kely zavatra nysiratakato Rasoa Manarivo Marie Véronique Aimé avy atsy Ambolokandrina zany ranabavy zany mandraikitra fiangonanareo Ambolokandrina saina mpanajany ianao tiakatra estrady dia mialatsiny indrindra moa fa tsy olazaiko ny sampana rehetrarehetra miaraka aminy fa mandeha be ny fotoanatsika tsika ihany koa mbola hivavaka rapitso aminomana ny rapitso dodina ihany koa tsika andray nitsodrano hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra lehibe tsy hosoritsoritaka taka ny volontsony zany manaraka hoe ty zanam-piangonana Risiaria mazava ho azy misy ao Meritsy Atosika sy ny sisa rehetra fa tsy olazaina tsony fa raha misy solotena amireo dia afaka miakatra tembony estrady ianao solotena no nambarako zany afaka miakatra tembony estrady avy hatrany ianao zany ohatran'izany eny Ambatomaro miakatra daholo zany sampana rehetrarehetra tahaka ny eny Amiandrarivo ny any Meritsy Atosika ny zanam-piangonana rehetra miaraka amin'ny pastera Zeze ohatra na miaraka amin'ny Ambolokandrina dia asaina hiakatra tembony estrady amin'izao fotoana zao na tsy voatonona azy ianao dia miakara ianao tembony estrady dia singaniko manokana fotsiny avy etsy Pasamalo efa niomana ihany koa ny amin'izay dia ireo ataoko hoe solotena fa tsy miakatra daholo mpanao vavaka fonana lehilahy lehibe vehivavy lehibe groupe de louange sekoly alahady asaina mpanajany nareo zay voatonona teo hiakatra tembony estrady tompoko le voatonona teo eny ary zay no ela miakatra daholo mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ty pastera Bayara ihany koa asaina mpanajana hiakatra tembony estrady fa aviato daholo tsika rehetrarehetra zay voatonona teo tompoko fa avy aty daholo tompoko azafady somary manatrika somary manao korba zany tsika fa anatrika an'izy mivady zay ampiakaritsika eto amin'ity toerana ty dia sady manatrika amin'ny fiangonantsika manatrika anazy mivady zany aloha tsika rehetra hitsangana amin'izao fotoana zao andray mpanompon'Andriamanitra hiakatra eto ambony estrady hitsangana daholo tsika rehetra aiza le zay arahantsika tery zany ira zany asaina mpanajana paster mandrenavy ravelona daholo fa mivady hiakatra eto ambony estrady arahantsika atranetany zany tery zany arahantsika tery amin'ny lantolanto zay toizana ihany aiza leteka eo ihany tsika rehetra
sika fiangonana mbola mitsangana izy mivady no mipetraka azafady miala tsiny tompoko tompoko lasy tompoko vavy ny hitsikitsika ho ny tompony dy ny mpanefy kosa ny tompony vy ary dada ny tompony neny fa ny ray aman-dreny kosa ny tompony teny manao azafady aho satria hiteny manoloana reto zoky ray aman-dreny zay voromaro manariketona ka manome hasina izato fotoana tsy ho lavakabary aho na hoe ho be sasy teny fa isika miarahaba reto ray aman-dreny antodika amin'izy mivady tsika amin'izao fotoana zao ny azo tokoa ny novaniko lakana dia ny tanina ny riny no tsara fa isika fiangonana no voatato izao ka tsara dia tao reto ray aman-dreny izay nikarakara raha mariny zany dia mitiafatana mafantompo ataonay ahoana ary no anadino fa ianareo paster mianakavy tsy makadilo ianareo dia mikolo mananatra manangana ihany koa mahatonga anay voatahiry ao amin'ny tompo Jesosy ny vato no nahitantsoa dia hosorana menaka fa raha ny mpanompon'Andriamanitra kosa no mikarakara dia raha ary ny sitsiny raha mendrika indrindra tolorana soa ko indreto zay zanaka zafy amampara mitambatra io ray tsy voazarazara tonga miarahaba anareo na tratran'ny taona arabaina satria tafahoana mbola misy tehako zany ka ny ray aman-dreny no hanandratra vavaka izao vanim-potoana mba tena hiavaka fa ny ray aman-dreny no hitondra tsodrano ka ity taony ity dia ho fararano eny paster Andrenavravelona Adolphe mianakavy kely tokoa raha ny vitanay androany raha eo anatrihan'ny voninahitra izay napetrak'Andriamanitra aminareo kanefa fantatro fa vokatry ny fony zao fiangonana zao vokatry ny tsiray avy isam-batan'olona vokatry ny fonay tsiray avy na tonga anay nitondra n'izao zavatra ao ka dia ny teninay dia zao hoe ny tompony hoe hitanareo mianakavy ary averintsika intelo le fiarabana azy ireo manao hoe bonne année paster Adolphe intelo zany bonne année paster Adolphe mianakavy ambadika izay dia raisitsika mpanompon'Andriamanitra lehibe zany isa roa telo bonne année paster Adolphe mianakavy tia tany mafy an' Jesosy miala tsiny minambarony misy loka saika adino fa nazy teny atao mbola misy an'tony tena mbola tsy afapo ihany reto namana reto amin'ny fanomezana ka roso amin'izay avy hatrany zany tsika eto amin'ity toerana ty tonga dia arositsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mbola tsy afapo reto mpiara-miasa reto fa mbola nitondra ihany koa valopy isam-piangonana mbola ho fanampiny zao zavatra vita zao satria tianay loatra ianareo sady zany e mbola tsy midina sika ay amin'ny tonga dia afaka midina azafady aty midina aty tonga dia midina
samia maka toerana tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ary manome voninahitra azy satria noho ny fahasoavany dia nomeny tombonandro avelomana trany ary nataony natratra izao taona 2024 izao. Noho izany amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay mivady dia manolotra ny arahaba anareo fiangonana izahay no zao taona vaovao nomeny antsika izao. Faly sy ravo ny fonay amin'izao fotoana ny fifampiarabana ifanaovantsika izao ka hoy izay mivady aminareo fiangonana zanakay. Sambatra raha samy azo ny tompoko ny ambiaty fa nahazo fitety tamin'Andriamanitra ka nataon'ny olona ho famantaran-taona. Sambatra raha samy zavamaniry no maitso ririnina fa varatra misy alamy betsaka ririnina tombon-dany ihany ary sambatra raha samy mpanompon'Andriamanitra izay menakavy fantoloranareo aja sy voninahitra be ka noarabainareo sy nirarianareo soa tahaka izao. Ambony izany mbola nitoloranareo fanomezana maro narahana vola amkarena ihany koa. Manoloana izany tsy hainy atompoko ny tsy saotra an'Andriamanitra sy tsy akasitraka azy satria tsy avy amin'ny olona zao fihetsika asehonareo zao fa avy amin'Andriamanitra. Ary misaotra sy makasitraka anareo ihany koa izahay mivady satria ny fonareo feny fitiavana anay no nanosika anareo anao zao fihetsika mateo dera izao. Omena ny tompo ny voninahitra. Noho izany rehetra zany ndreto izay mivady tompoko lasy tompoko vavy ndreto izahay manolotra tsodrano miisa 7 ho anareo fiangonana sy anareo rehetra manarika an'izao fotoan-dehibe izao. Misy matoko izahay fa ny tsodrano entinay androany ho anareo dia tsodrano nataon'Andriamanitra hiantoka ny fiainanareo ray matolo mandritra taona 2024 ity. Voalohany hoy izay mivady mionera be ny laninareo taminay tompoko ho toy ny fidoropokamborany ny arenanareo fa zato no maniry. Ary honerin'ny tompo ho zato ihany ihany koa ny fanomezana nataonareo ho anay teo. Ary mbola mitsodrano anareo hatrany izahay mba ho tanteraka aminareo ny teny nataon'i Jesosy hoe fatra tsara sady ahitsana no hahafatratra ka mihoatra nomena ampifonareo no zao fanomezana nataonareo ho anay izao. Ho amarin'Andriamanitra manomboka anio zany teny zany. Ary mbola mafisinay aminareo ihany lay tsodrano malagasy manao hoe raposy no ny alany manjary kitapo, raha kitapo no ny alany manjary vata, raha tokantrano no ny alany manjary lapasoa. Ka ny soa rehetra nataonareo anay dia ho ataon'Andriamanitra lalam-pombiazana ho anareo mandritra ity taona vaovao ity. Ho tanteran'Andriamanitra aminareo izay mino anie zany rehetra zany. Faharoa, aza matahotra ary aza manahy fa na inona zavatra efa niseho sy izay mbola iseho eto ambony tany
amin'izao vaninandro farany zao dia anavaka ny olony amin'ireo tsy olony tompo Andriamanitra araka ny faminaniana. Ho avan'Andriamanitra tokoa ane ianareo olona izay vonona anotra ny tenanareo, ny ainareo, ny fanahinareo, ary vonona ihany koa ny anolotra ny fanananareo ho fanatitra ho an'ny tompo amin'ny tetoana ity. Ka ho tanteraka aminareo ny faminaniana nampitondrain'Andriamanitra ny mpaminany Malakia hoy izy dia ho mamy Jehova ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fidivin'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Sy ilay faminaniana manao hoe ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanako bomfa. Fahasoavana, fahasoavana, fahasoavana ny ho amin'izao fiangonana izao. Fahatelo, tonoko aminareo fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsodrano nomen'i Jakoba. Hoy aho aminareo, anomezan'Andriamanitra izao fiangonana izao ane ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ary ho voky soa sy fitahina mandavataona ane ianao re fiangonana. Ka ho tahina ianao raha miditry ny trano fonenanao ary ho tahina ianao raha mivoaka. Ho tahina ianao ao an-tanàna misy anao ary ho tahina ianao any an-tsaha. Ho tahina ny ateraka kibonao sy ny zanaka manjafinao ary ho tahina any amin'ny toerana rehetra misy anao any ianao. Ho sokafan'Andriamanitra ho anao ny trano fitehirizan-tsoa ka ho arotsany eo aminao sy ny ankonanao ny loharano mpitahina mivatravatra zay anova ny tantaram-piainanao ratsy ho lasa tsara. Ary honerin'Andriamanitra avokoa ane reo fatiantoka anetiny fahavalo namelanao nandritry ny taona maro. Ny aizina ho lasa hazavana, ny alahelo ho lasa fiadanana, ny ranomaso ho lasa fifaliana, ny akivina ho lasa fanantenana ary ny ozina ho lasa fitahina sy fanambinana miopapana. Ary tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Jakoba mpanompony no hitondran'Andriamanitra anareo amin'ny tetoana ity. Hoy izy tamin'izany, tsy hitondrana inona ina fa tsy niteko ihany aho fony hita ty Jordana ity nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho zao. Ho tonga fitahina ho an'ny hafa ihany koa ane ianao. Fitahina, fitahina, fitahina ane ny fiainanao ry fiangonana mandritry ny taona. Faefatra, tsofina rano ianao ry fiangonana taranaka voatay firenena masina. Tsofina rano ianao ry fiangonana taranaka Abrahama mba ho mpandresatrany amin'ny tetoana ity. Tsy isy fahavalo hajanona eo alohanao ho amarinina n'Andriamanitra aminao mandritry ny taonany ny mampandresanao ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho tahina tokoa ireo izay mitahy anao fa voahozina kosa ireo izay manozina anao. Fandresena, fandresena, fandresena mandrakariva ny momba anao ry fiangonana. Fahadimy, tsy andalo fotsiny toy ny taona rehetra ane ty taona diavintsika ity.
ho zay mivady aminareo zay notoloranay notsodrano androany. Amindra fo aminareo aniny tompo ka ho tonga aminareo tsy tapaka ny zava-tsoly lanitra zay maro tahaka ny kintana. Ary ho tanteraka amin'izao fiangonana izao le teny nataon'ny salamy manao hoe fa tsy ary zava-tsoa ho an'ireo zay mandeha mahitsy va ny tompo. Ho fahatsiarovana lehibe ho anareo zany amin'ny tetoany ity. Mbola mafisikany fahasoavana 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 ny momba anareo fiangonana. Fahenina mitsodrano anareo fiangonana izahay mba ho tonga aminareo ny famanginy fanan'Andriamanitra ka ho lasa fiangonana mafana sy mirehitra ary ho lasa fiangonana ampiasain'Andriamanitra famonjena marina isika amin'ny tetoany ity. Azo fanan'olona marobe ho an'ny tompany zao fiangonana izao amin'ity taona 2022 ity ka ho lehibe indrindra ny valim-pitiny. Maefa be ho an'ny tompo ry fiangonana be valim-pity. Fahafito mbola hitiko ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity hatrany ny diloilo fanosorana ho fanokanana an'ity trano ity sy ho fanamasinana azy. Ka dia ambarako amin'ny fahasahina fa tahaka ilay tempolo natsakan'i Solomona ane ty trano fiangonana ity ka hitoetrato mandrakariva amin'ny fon'Andriamanitra sy ny masony. Noho izany tsofinay rano androany ato amin'ity trano efa no amasinina ity ianareo mpanompon'Andriamanitra rehetra mpiara-miasa aminay mivady. Tsofinay rano ianareo mba ho eo aminareo ny tanan'Andriamanitra ka ho lehilahy sy vehivavy ampiasain'Andriamanitra tahaka ireo mpanompony rehetra teo aloha ianareo. Fombiazana trany ny mombanao ry mpanompon'Andriamanitra isany. Ho fanamarinana izany dia ahitiko eto amin'ity trano ity zao diloilo zao ka Andriamanitra no anamarina atateraka an'izany rehetra izany. Ary manaraka izany manasa anareo mpanompon'Andriamanitra miandraikitra ny fiangonana isan-tsapana ny teny any mivady mandrosy ato anoloana eto fa ny tompo anokana anareo ho amin'ny sandriny mahery sy magaga manompoka amin'ity androandroany ity mandrity taona 2022 ity. Mandrosy eto anoloana eto nareo tompoko. Tonga dia mandrosy eto anoloana ka somary mitsika kely izy madinika. Vato ny sasany. Androany no amafisina aminareo ny antso zay niantson'Andriamanitra anareo ho mpanompony ho mpiara-miasa aminay mivady. Ka le tsodrano fafito zay nambaranay teo ho anareo dia ho amarin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandrarako diloilo eto masonareo ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Fanampin'izany amin'ny maray aman-dreny aho dia hivavako anareo aho, hivavako anareo izay mivady ka dia tsangano ny tananareo fa hivavaka izahay. Tompandriamanitra
ndreo ny mpanomponao zay mpiara-miasa aminay mitsangana eto anoloana eto teo anatrehanao no nampidinako diloilo ary teo masony izy ireo ihany koa ka manomboka androany nitsodrano zay nambara no tsindriko fahafito teo dia ho amarininao sy ataonao tanterako fiainana ka ho lehilahy sy ho vehivavy ahita fombiasany bery zareo reo manomboka amin'ny taona 2022 ity ary ny tanana mahery dia ho amin'izy ireo ka isy fanasitranana isy fanafahana isy fitahiana zany tanana zany ka na iza na izy miona amin'ireo mpanomponao reo iresanany amin'i Jesosy ametrany tanana dia hita ny famonjena magaga tsy misy toy zany olony zany tsy eto Antananarivo ihany fa naiza naiza hitondranao andreo olondreo dia ho amin'izy ireo any ny tanana mahery misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen dia samy makatoeranareo ianareo tompo Antananarivo 5 ny volana janoary taona 2022 pasteur Adolphe sy Danielna Randriany Avravelona iteka fara zay mahafitsikarena tompoko alleluia dia hitsakantsika hiaraka ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra no zany tsodrany lehibe zay nentina ho anareo zany inona moa no mahatonga antsika hisaotra satria araka ilay fampianarana nomena anareo teo dia mila mino isika fa rehefa mino isika Andriamanitra no hiasa anamarina izany zato isanjato fiainanareo tsy amitaona ho avy akory ilay izy fa mitetony ity dia ho raisinareo zany andao hivavaka saotra an'Andriamanitra isika tompo-Andriamanitra tsy to tompo-Andriamanitra mahery lay tsy miova ho malo sy anio ary mandrakizay miakoka teo anatrehanao zahay miaraka misaotra miaraka mame voninahitra miaraka mankalazanao no ty fotoana dehibe niaranay nanompanao tamin'ity androandroany ity ny fiangonana na ny fitiavana anay mivady ka nanolotra vola mikarena fanomezana maro samihafa izay mivady kosa amin'ny maray mandreny anay dia nitsodrano ny rarisoa ny rary fahasoavana ho an'ny rehetra hidro ankehitriny zany rehetrarehetra zany dia ho amarininao eo amin'ny fiainanay manomboka anio amin'ity taona 2022 ity omenanao Andriamanitra tsy to ny dera ny ajara ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mahafan'Andriamanitra isika dia mifaranantsika zany ny fotoana izay nitoran'Andriamanitra antsika tamin'ity androandroany ity ka dia izay mivady hoe samy mitondra ny fahasoavany sy nitsodrany nomena azy mandeha mody any amin'ny tokantrano misy anareo any dia samy tain'Andriamanitra sy rehetra dia afaka mivoaka zany tsika tompoko